Ny vanim-potoanan'ny fety tahaka izao dia fotoanan'ny fanolorana fanomezana tsy diso anjara tao anatin'izany ny fianakaviana sahirana avy amin'ny fokontany efatra eto amin'ny renivohitra tsy diso anjara ihany koa fa dia nahazo ny anjarany ny ankizy beazina avy eo anivony ireny ataontsika hoe tsy misy mpiay ireny. Manakaiky tokoa ny fety ary betsaka ireo olona tsara sitrapony tsy manadino ireo sahirana fanampiana ny mpiarabelona mba hanana ny anjara fetiny amin'izao vanim-potoanan'ny fety izao tokoa no isany nahatonga azy ireo hanome fifaliana ho an'ireo tsy afaka ny hanao izany. Fianakaviana sahirana avy amina fokontany efatra sy fitoerana mandray antanana ny zaza tsy misy mpiay intsony araka izany no nahazo ny fanampiana. Zavatra natolotra androany zany dia vary rokilao sy tapany isaky ny fianakaviana dia kilalao ray isaky ny ankizy dia ray isaky ny ankizy dia ireo olo ireo zany zara roa tsara zany le asa ataonay. Ny voalohany miara-miasa amin'ny commune urbaine Antananarivo izay nitsonga ny olona 300 sahirana indrindra eto Antananarivo mandeha any fokontany any zany ny commune dia maka 5 isaky ny fokontany nitsonga olona farak'izay sahirana indrindra dia ho an'ny ambony zarainay amin'ny olona sahirana eny amin'ny fokontany. Ankoatr'ireo dia isan'ny mitondra ny anjara birikiny ho an'ireo sahirana eny amin'ny fokontany Nambolokandrina 5A ihany koa i Ramatoa Clarisse Radjason izay isan'ny mponina eny atoerana. Ny mampiavaka azy ve ny fitombony isan'ireo ankizy izay nozaraina kilalao tamin'ity satria raha tsahivana kely efa fanaonay ety amin'ny fokontany Nambolokandrina 5A izy ity dia somary nitombony isany dia miezaka izay amin'ny fahafapohan'ireo ankizy amin'izao fetin'ny Christmas. Misa 700 mahery sy ny ankizy izay hozaraina kilalao amin'ity anio ity dia araka ny volaza teo moa zany hoe kilalao no zaraina satria fetin'ny Noely zany fetin'ny ankizy dia miezaka amin'ny fahafapohan'ny ankizy izay amin'ity akatoko ny Noely ity. Ireo tena sahirana moa no tolorana fanampiana araka izany ka ireo ankizy dia nahazo kilalao maro samihafa ary ireo lehibe kosa dia nahazo sakafo ahafahana miatrika ny fetin'ny faran'ny taona.